kristianina ve ianao ary mino ny ray zanaka fanahy masina 5 taona no mihoatra mbola mpitovy ary efa te hiroso amin'ny sehatra ny fanambadiana ve ianao raha eny eny dia natao anao indrindra ity jehovah andriamanitra abrahama tompoko ambino aho anio ary asosoa abrahama tompoko izay le tombavaka natao mpanompony abrahama rehefa nirahiny abrahama hitady vady ho any isaka zanany izy dia nambin'andriamanitra tokoa izy ka nahitany rebeka izay lasa vadiny isaka tao afara ao amin'ny genesis 4:20 misy an'izay tantara izay izay indrindra koa fantaro ary fa nitetika asa genesis 24 dia natao ampifandraisana ireo mpitovy kristianina maniry indrindra ny roso amin'izay sehatry ny fanambadiana kristianina izay ka izahay mpikarakara dia manaiky ho mpanompo hatanteraka izay programan'andriamanitra izay eo amin'ny fiainanao satria tsy tsara tokoa raha irera lehilahy genesis 2:9-20 tsotra kely ny fandraisana anjara miditra amin'ny roa io ianao dia misoratra anarana sy mamaly ireo fanontaniana samihafa ao izay kosa aveo dia hivavaka tahaka ilay mpanompony abrahama ary jery izay olona hita fa mifameno aminao dia ampifandraisinay amin'ny alalan'ny mailaka na finday ianareo avy eo dia izay maimaim-poana amin'ny fisoratana anarana raha misy fanontaniana dia aza misalasala manoratra amin'ny gain24project@gmail.com enoy koa ny fanazavana sy ny fampahafantarina izay atao momba ity tetikasy ity ao amin'ny page facebook mark 1615 ary saka nampandroso andrebeka ho ao andahiny tsara hareniny ka napakatra azy ho vadiny ary ty azy izy genesis 4:20 amen